Misaorany Jehovah ary fanaiko, ary izay rehetra ato anatiko, misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanaiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina ny famindram-po sy ny fiatrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Iaraka hivavaka isika, rainay masina, masina, masina ny an-danitro, tonga eto indray izay ankehitriny, miankoka manoloana sisa fiandriananao, mangataka ny famindram-ponao, mba hahafahanao mandray izao fanompoam-pivavahana izao, ka ny fahasoavanao ani ho anarona anay tsirairay avy, ka hoeto ianao ary hitany tsirairay avy izay mandray anjara ao anaty izao fanompoam-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaorantsika ilay rentsika be fitiavana no ity sabata maraina izay ahafahantsika tafavory eto ity indray izao. Isaorantsika izy satria zava-dehibe tokoa no nitondrany antsika ka nahatonga antsika tratra izay ity sabata mahafinaritra ity. Andeha fanofahofantanana antsika ho marika izany fiarabana izany. Izay no ela, izay ny fory mpiray fanantenana malala. Andeha ary itsika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fahasify any andininy rehetra. Hira fahasify any andininy rehetra. Eo am-pitsanganana. Oh,
Raha mbola eo am-pitsanganantsika dia manasa antsika handray baibolisika ka maka izay voasoratra ao amin'ny Matio 4:20. Matio 4:20 ny andininy 4:7. Rehefa izay dia ny Ezekela 4:7 ary ny andininy 7:20. Ezekela 4:7 andininy 7:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Matio 4:20 andininy 7:20. Ko miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Ezekela 4:7 andininy 7:20. Ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ny taranak'Israely ianao, ka dia ho enonao ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no ananaranao azy. Mbola manasantsika ampilefitra ny lohakintsika hivavaka mandohalika. Rainay izay any an-danitro, mankasitraka indrindra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy. Dia raha laza voninahitra sandratra ho anao, izay efa anao hatramin'ny taloka mbola ho anao mandrakizay. Nisaotra raha eo noho ny tantananao ny fiainanay nandritra ny enemana, ary mbola nanomezanao anay izao sabata izao indray, ahafahanay midera sy miankohaka eo anatrehanao. Mangataka famelan-keloka izahay ny amin'ny fahotana vita rehetra nataonay. Raha eo aoka noho ny amin'ny rason'i Kristy dia mba ho kosehana izany ka noho ny amin'ny fahamarinany sy ny lavam-pahamarinany izay hatafy anay dia ho hita tsy manan-tsiny izahay. Ankehitriny raha anao izao fanompoam-pivavahana izao izahay, mangataka ny fitarian'ny fananao masina, ka ireo rehetra izay teny dia mba ny fanahinao no ampiteny, ary ireo izay mihaino kosa dia anokatra ny sofin'izy ireo sy ny fony ianao ka aniriny izany teninao izany. Ny zanakao izay tondra ny afatra omenanay ankehitriny, aoka ianao no ampiteny azy. Ny fitohizan'izao fotoana izao dia apetraka mandrakariva eo am-pelantananao, fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay ny vavaka. So antsika dia hiditra eo amin'ny fitovam-pona ho amin'ny fanatitra. So antsika dia hiaraka nomana ho amin'ny fanatitra izay fanomahantsika nandritra ny enemana. Raha antsika vavaka mangina izany rehetra izany. Ao amin'ny boky nomery 4:20, ny 5:20 sy ny 5:20 dia milaza amintsika amin'izao teny izao minaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena indray amin'ny Levita hoe, rehefa raisinareo amin'ny zanak'Israely
ny fahafolo-karena izay efa nomeko ho fanananareo avy aminy dia alainareo ampafolony kosa ho an'i Jehova izany. Jehova mihitsy no niteny tamintsika teto izay manambara fa tokony hanomerina ny ampafolony sy ny fanatitra ho azy isika amin'izao ora sy fotoana izao. Ka mangataka antsika hiara-onjika hivavaka isika. Rainy tsara sy be voninahitra any an-danitro, mbola velom-pisorona anao zahay satria nomenao izao fotoana izao ahafahanay mamerina ny ampafolony sy fanatitra ho anao. Irinay Tompo izany mba havita be amin'ny asanao, ary tsy ny vola sy ny arena izay omenainao ihany fa indrisy ny fonay atolotsay ho anao mihitsy amin'ity sabata maraina ity mba ho fanatitra velona ho anao. Dia izany no irinay sangatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba ho fanolorantsika ny fanatitra dia araka anao ny hira fito sy roanjato isika. Rakizy io tonga eo amin'ny fotoana natokana ho amin'ny toriteny antsika kisika izao. Alohan'ny hanoantsika ny toriteny anefa dia angataontsika hitsangana dia ataontsika ilay hira manao hoe oramamy e. Tunga
Ny lohateny ny toritentsika androany raka izy dia manao hoe litakely sy ilay mpanjaka. Ny litakely ty dia litakely miavaka. Inona ozy nareo mampiavaka ny litakely? Litakely dia kamo velona be reto litakely rehefa fomba hofandriana tsy mba misasa tarehy izy fa mifarora-bavany amin'ny sy litika amin'ny tarehany dia tsy mba piriminy ny fandrinany. Dia litakely rehefa miroraka amin'ny orony ny lelony tsy mba mampiasa mosara mihitsy ny litakely fa tonga dia fafany amin'ny akanjony ohatr'izao dia feno ny tarehany dia masiso be reto litakely tena masiso litakely. Ary malahelo be dadany sy nenina fa tsy mba azo tenenina mihitsy ange litakely. Tsy mba azo tenenina mihitsy izy vao miteny dadany sy nenina dia misiotra be izy. Dia ozy dada sy neny andeha aloha ary ho laozantsika ato ty litakely ty fa amin'izay ngamba misy iova. Lito ahoana izay rineny? Avingesy zao andeha ho any amin'ny zoky dada sy neny dia ajanona eto se andraso tsara ny tranontsika. Aza miala aleto sika. Eny faly be fa tsisy pipetipety tsony. Faly be mihitsy zao. Lasa dada sy neny. Dia lasa litakely mahandro vary. Volany litakely tsisy sasany fa tonga dia arotsany le vary dia tonga dia masaka. Tsisy sasany litakely koa vilia fa manahoany? Avloarany amin'le vilia dia nohaniny dia avelany eny akaiky ny vilany eny akaiky ny fatany eny ny viliany. Indray andro nanambahiny litakely. Iny misy rangahy miaraka amin'ny namany menjaika be. Odio way izary ty ozy litakely. Mpanjaka arsea ary iza ny anaranse? Litakely tompoko ny anarako. Zao reraka be niakatra tamin'ny fiakarana iny zay fa mba voay ny trano litakely fa mba hakainao zay. Mandroso ary mpanjaka mandroso vao nitsidika amin'ny varavarana nefa mpanjaka maninona ny trano litakely? Maloto be ny trano litakely. Ary litakely maloto be ny trano se velomy se fa manaraka indray miona. Lasa mpanjaka raka izy. Tomany amin'izay litakely. Raha mba natio zao ny tranoko dia niditra tao tantranoko mpanjaka. Sao hoe androany fa fako matio be ny tranoko. Asoriko daholo ny loto rehetra. Fafany litakely ny trano nasorony daholo ny loto rehetra. Natio be ny trano litakely. Tonga indray mpanjaka. Oderlita mandroso mpanjaka ity ny sezanao. Eto mipetraka maka aina tsara. Mahafinaritra ny tranonao efa matio be fa tsy takany taloha intsony. Eny ny mpanjaka. Fa zao lita mangateta be sady nona be mba omeo vary ka mpanjaka vao atsaka nge za dia vao itoto vary. Tsy androko izany anao velomy se amin'ny manaraka indray mankaty amin'se. Lasa indray mpanjaka. Tomany indray litakely. Indray rambana nomana sakafo zao niaraka ny sakafo tamin'ny mpanjaka. Zao hoe manomboka androany andro vary finosika eo foana ny vary ny mpanjaka. Isan'andro raka izy dia finosiny litakely eo ny vary ny mpanjaka. Ary rehefa tsy tonga mpanjaka dia hohaniny. Fa isan'andro misy anjara vary ny mpanjaka ao an-trano litakely. Tonga indray mpanjaka. Oderlita way mpanjaka mandroso mpanjaka. Petraha amin'ny seza. Ity ny varinao ry mpanjaka. Ity ny sotra andao tsika asianao hiara hinam-bary. Matsiro zany vary ny lita zany Eka zange fa niomana niaraka hinana amin'ny mpanjaka. Ka zao zalita tonga akanao zanako. Dia hoentiko any an-tranoko ianao. Faly be mpanjaka. Tena faly be fa maninona lasa zanaka ny mpanjaka. Fa zao nefa lita tsy afaka hitondranao androany satria mbola voretra loatra ny akanjonao. Velomy lita
amin'ny manaraka indray miona. Tomany amin'izay lita, ramba nadio ny akanjoko, zanaka mpanjaka, tena diso ahy diso ary mpanjaka, ntomany zany lita teo. Fa zaho tsy diso ahy zaho sasako madio be reto akanjoko reto. Sasany lita madio ny akanjony, nataony tsara tarehibe. Nandrasa mpanjaka 2 volana, tsy tonga. 2 volana, 3 volana, 4 bolana, 2 taona, naninona tsy tonga amin'ny mpanjaka. Andray dia tsy tonga tsony ve mpanjaka? Na tsy tonga aza mpanjaka, asiako vary mpanjaka eo, dioviko ny tranoko, dioviko ny akanjoko. Fa mety mbola ho tonga ihany mpanjaka indray andro any. Raha variana ny lalao lita rakizy. Iny mpanjaka tonga taizy, tonga teo an-tokotany. Ay mpanjaka ay tonga ianao. Tonga ary tsara tarehy ianao zany, fihin'ny mpanjaka lita kely. Avy eo mosy mpanjaka hoe, andeha hoentiko any an-tranoko ianao, ataoko zanaka fefananimbarako, trano tsara tarehy ianao. Dia lasa ny fampatatany mpanjaka sy lita, fa lasa zanaka mpanjaka lita. Apetrakitsika eo rakizy ny tantara. Andehantsika andray lesona amin'izay tantara izay. Sao iza ilay mpanjaka? Jesosy ilay mpanjaka. Ho avy Jesosy hankany ankizy kely manao any. Isan'andro mpanjaka dia mandondona ao amin'ny fotsika ao. Fa raha maloto tranon'i Jesosy io fo kelitsika io, tsy hiditra ao mihitsy mpanjaka. Fa manomboka izao rakizy diovy esory daholo ny loto ao anatin'ny tranon'i Jesosy, ao anatin'ny tranonao ao anatin'ny fokelinao io. Faharoa manaraka izay, dia hiara sakafo amintsika amin'ny mpanjaka rakizy. Dia homano ny sakafo. Inona ilay sakafo? Vary ve? Laoka ve? Ny tenin'Andriamanitra, ity tenin'Andriamanitra ity dia sakafontsika rakizy kely. Isan'andro dia tokony haninontsika? Hianatra ny tenin'Andriamanitra tsika, hiara sakafo amin'ny Jesosy tsika. Ary rehefa miara sakafo amin'ny Jesosy tsika, dia faly ny anjelolanitra iray manontolo. Ary farany, diovy ny akanjontsika. Dia ninona izany? Aoka anao ny tsara indrindra mandraka rivotsika rakizy kely. Anao marina mandraka rivotsika. Ka rehefa tonga ho avy any andrahoan'ny lanitra Jesosy dia hifamihana hoentiny makany an-danitra any amin'ilay toerana namboarintsika. Miomana foana isan'andro rakizy, fa tsy fantatritsika izay atongavany dia Jesosy Kristy. Ozy izy ao amin'ny Matio 4:20, 4:20 azafady, ny 4:20. Andeha sokafantsika amin'ny baibolitsika raha manana baiboly se eo Matio 4:20 ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa koa miomana kosa ianareo, fa amin'ny ora tsy ampozinareo no hevian'ny zanak'olona. Mivonoana rakizy malala, fa amin'ny ora tsy fantatritsika dia ho avy Jesosy akatsika. Ka aoka ho vonona mandrakarivotsika. Iza mivonona iaraka Jesosy any an-danitra ka analany tsy mety rehetrarehetra amin'ny fiainany. Za aloha vonona, za koa mino fa vonona ianareo. Andehantsika hiondrika hivavaka. Ray malala tsara indrindra zany an-danitra eo. Indreto izay ankizy kely. Vonona teo any aminao, any amin'ilay toerana namboarinao any an-danitra. Ampio izay, hiala amin'ny fanao ratsinay rehetra. Ka ho zaza pakatoso ho endry. Ary hianatra isan'andro ny teninao, hiara sakafo aminao. Dia arotsay aminay ny fanahy masinao. Ampio isan'andro izahay ho vonona hiaraka aminao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Misaotra azy itsika nitondra izay hafatra ho an'ny ankizy izay, nefa tsy ho an'ny ankizy ihany fa ho antsika lehibe ihany koa, ho antsika menakavy dia isaorantsika satria zava-dehibe tokoa izany hafatra no entin'ny anabavy izany. Dia mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra izay entin'ny mpanompo manaraka
dia angatahntsika ny atoko-pihira hanao hira anankiray ho fanomanana ny fo amam-panahy itsika. Mahaiza mifidy ny tsara indrindra. Mahaiza mifidy ny tsara indrindra. Ny soratra masina dia maneho amintsika zavatra anankiroa, ny tsara sy ny ratsy. Manoloana izany ny olombelona tsirairay avy dia tsy maintsy isafidy anankiray, na isafidy ny tsara na isafidy ny ratsy. Zao ny fanambaran'ny Josoa. Ao amin'ny Josoa 4:20 dia ny tapany voalohany. Tamin'izay fotoana izay dia manoloana ireo zanak'Israely, vahoakan'Andriamanitra maro izy, izay hiditra ny tany Kanana, dia nametraka fanontaniana manao an'izao. Nefa raha tsitrakareo ny hanompo an'i Jehova, dia fidionareo anio izay ho tompoinareo. Fidionareo anio izay ho tompoinareo. Ry havana, na tianao na tsy tianao, dia tsy maintsy isafidy ianao anankiray, na ny tsara na ny ratsy. Ao amin'ny soratra masina dia maneho tantara be dia be mahakasika ny safidy, izay ahitantsika ny herin'ny safidy. Ohatra amin'izany, Adama sy Eva manoloana ilay voankazo nandrarana, dia tsy maintsy nisafidy izy ireo. Na Andriamanitra izay niteny tamin'izy ireo fa tsy azonao hinanana io voankazo io, na ny devoly izay nialokaloka tao ambadiky ny menarana manao hoe azo hohanina ny voankazo. Haintsika ny safidy nosafidiana izy mivady. Ary izay no mahatonga antsika mizaka ny ozona hatramin'izao fotoana izao. Eny ny coronavirus aza dia vokatry ny safidy diso nataon'ny Adama sy Eva.
fangaza ihany. Fa rehefa niteraka Adama sy Eva, Kaina sy Abela, dia tsy maintsy nisafidy koa i Kaina sy Abela manoloana ny baikon'Andriamanitra mahakasika ny fomba tokony atao rehefa mivavaka, rehefa manao fanatitra. Dia tsy maintsy nisafidy koa i Kaina sy Abela, nisafidy tokony ho raisina. Ho antsika zay mahay tantara amin'ny Genesis 4, i Abela nisafidy anaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra hoe zao ny atao rehefa mivavaka, zao ny atao rehefa manao fanatitra. Fa i Kaina kosa dia nisafidy ny tenany samy rery, zay voalaza ny soratra masina fa ny vokatry ny tany no nentin'ny Kaina, fa tsy ny vokatra avy amin'Andriamanitra. Angaza ihany fa misy mirahavavy koa taty amin'ny fotoanan' Jesosy, reo anabavin' Lazarosy, i Maria sy Marta. I Maria sy Marta dia tsy maintsy nisafidy rehefa tonga teo amin'ny fiainan'izy ireo Jesosy. Rehefa nampandrosoan' Jesosy teo amin'ny fiainany, manoloana ny famangin' Jesosy, dia tsy maintsy nisafidy koa i Maria sy Marta. Ary manoloana an'izay dia zao ny valitenin' Jesosy. Ao amin'ny Luka 10, ny 1:7 sy ny 2:7. Fa ny Tompo namalaka nanao tamin'ny Marta hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao, nefa zavatra iray lohany no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, zay tsy alaina aminy. Ry havana malala, fantako fa matoy ianao manaraka izao fandarana izao, dia efa ao anatin'ilay mino kristianina, mino an'Andriamanitra ianao. Fantaro fa tsy maintsy misy safidy ho raisitsika eo amin'ny fiainana. Ny faniriko dia ho tahaka ny Maria isika, mba hisafidy ilay zavatra iray loha zay tena ilaina, ary Maria no efa nifidy ny anjara tsara. Ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao, andeha naratsika ny safidy ny tsara indrindra. Izay nahatonga ny lohatenitsika hoe maiza mifidy ny tsara indrindra. Mahafinaritra ny tantara zay nentiny anabavy teo ho an'ny ankizy, tantaran'ny lita kely izay nahazo fampanantenana fa ho tonga azy ny mpanjaka ka hanangana azy ho zanany. Ary efa naratra ela ny mpanjaka dia tonga ihany, ary dia fifaliana ho an'ny lita ny nivitra ho isan'ny zanaky ny mpanjaka ka nampidirina tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Raha nahafoy an'ny lita reo ray aman-dreny niteraka azy ka nandao azy, noho ny lita izay manana olana, ny mpanjaka kosa dia nandray azy ho zanany. Misy tantarana Virjina anankifolo ny tantarain'i Jesosy. Ao amin'ny fanoharana ao amin'ny Matio 5:20. Ireto Virjina 10 ireto dia sary maneho reo olona izay mino an' Jesosy ka miandry ny fiavian'i Jesosy fanondroany eny amin'ny rahoan'ny lanitra, ka handray ireo mpino kristianina ho any amin'ilay paradisa zay efa nomanina. Manoloana izany fiavian'i Jesosy izany dia tsy maintsy safidy ny olona rehetra eto amin'ity tany ety. Ka eto sika dia mijery fa ny Virjina 10 dia nisafidy tsara izy ireo, nisafidy ny ino an' Jesosy, nisafidy ny hitsenan'i Jesosy, nisafidy ny hiomana hiaona amin'i Jesosy. Zao anefa nizara roa ny antokon'olona tamin'izay fotoana zay. Ny antoko voalohany dia ireo antokon'olona zay tsy mino an' Jesosy, fa ny Virjina 10 kosa dia nisafidy ny ino an' Jesosy. Raha amin'izay lafin'izay ny jerena, dia efa tsara ny safidin'izy 10, satria izy 10 mino an' Jesosy, izy 10 miandry an' Jesosy, izy 10 miomana hitsena an' Jesosy. Raha ampitahaina amin'ireo tsy mino zany, dia efa manahoana ny safidin'izy 10, efa tsara. Raha ampitahaina amin'ny tsy mino, dia efa tsara. Fa izao no mahavariana rehefa mitantara ny tantara Jesosy. Ao amin'ny Matio 5:20, ny 2:2, ahoana ny fanambaran'i Jesosy amin'ireto antokon'olona zay verina fa efa tsara raha ampitahaina amin'ny tsy mino. Manahoana ny fanambaran'i Jesosy ho azy 10 mirahavavy.
Andiny faharoa, ary ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa endry. Ry havana, ka izany na dia mino an' Jesosy aza izaho sy ianao, dia tadidio fa tsy midika akory, fa efa nisafidy tsara isika. Fa amin' Jesosy zany, ho an'ireo olona zay mino azy, ho an'ireo olona zay miandry azy, ho an'ireo olona zay miomana iaona aminy, rehefa izy no mandinika dia misy adala ary misy manahoana? Endry. Ny fandinana mipetraka androany, za sy ianao, le kristianina mino an' Jesosy, le kristianina miandry ny fiavian' Jesosy, adala sa endry? Jesosy no mahalala, Jesosy no milaza fa ny 5 adala ary ny 5 endry. Ny fanontaniana mipetraka dia zao: inona no mahatonga ny adala no lazain'i Jesosy hoe adala, ary inona no mahatonga ny endry no lazain'i Jesosy hoe endry? Asaiko indray ianao anaraka izay voalaza ny soratra masina eo amin'ny 7 sy ny 4. Zao mivoalaza: fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza. Mazava ny fanambaran'i Jesosy, ny adala nandray ny fanalany, teny aminy ny fanala, teny aminy ny fahazavana, saingy zao tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ry havana, inona zany mampiavaka ny adala sy ny endry raha Jesosy no anontaniana? Ny virjinina 10 samy miandry, ny virjinina 10 samy nandray ny fanalany, samy manana fahazavana eny aminy. Fa inona ny olana? Jereo tsara ny fanambaran'i Jesosy, mazava ny fanambarana, fa ny adala tsy nitondra solika fitaiza. Ny endry kosa sady misy solika ao anatin'ny fanala, dia mbola misy solika fitaiza ety ivelan'ny fanala, ka raha lany ny solika ao anatin'ny fanala, dia azo ny endry atao ny mampiditra solika avy ety ivelany ao anatin'ilay fanala. Tadidio zany, misy karazana solika 2 teny amin'ny endry, dia ny solika tao anatin'ny fanala teny am-piaingana sy ny solika fitaiza tety ivelan'ny fanala. Fa ny adala kosa nanana solika, fa ny azy ny solika dia zao ny tao anatin'ny fanala ihany, fa tsy ny raharaha akory izy ny solika ety ivelany. Ry havana, isika kristianina zay milaza fa mino an'i Kristy, isika kristianina zay milaza fa miandry an'i Kristy, antanio ny tenanao, solika karazany firy no amikiranao sy amaharanao ao anatin'izao finoana izao? Le kristianina afa-po ve ianao amin'ny solika anankiray zay omenanao, sa mbola manana solika fanampony ianao, solika fitaiza? Tadidio fa amin'ireo virjinina 10 dia nisafidy izy ireo. Ny adala nisafidy ny tsy hitondra solika fitaiza, fa ny endry kosa nisafidy hitondra solika fitaiza. Ka raha mipetraka ny fanontaniana, iza amin'izy ireo no nisafidy tsara? Miova ny tantara, ny virjinina endry no nisafidy tsara, fa ny adala tsy nahay nisafidy. Fa ao anatin'ny tantara dia mahavariny, fa raha mijery ny 5 isika, dia zao indray voalaza ny tantara amin'ny 5. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra, dia samy rendriana avy izy rehetra ka dia natory. Ay ka izany misy kristianina zay mino an' Jesosy sy miandry ny fiavian' Jesosy, fa rehefa maharitra ela ny fiavian' Jesosy, dia inona ny ataony? Matory. Ry havana,
isafidy ny atory ve ianao sa ny tsy atory. Ao anatin'ilay tantara dia mahafinaritra ary mahaliana, fa ao anatin'ny fiandrasana ny fiaviany mpampakatra dia misy any tokon'olona anankiray izay tsy dia voalaza mivantana eo amin'ny 9:9 manao hoe ary noho ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indro ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy. Indro ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy. Io any tokon'olona ray io tiako hifantohan'ny fijerinao androany ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Ilay tokon'olona izay niantsoantso tamin'ny mamanton'alina indriny mpampakatra. Io any tokon'olona io na dia naharitra ela aza ny fiaviany mpampakatra, tsy rendrehana na natory io any tokon'olona io. Ary io nantsony ny Baiboly hoe mpitily. Ny antokony mpitily izay tsy matory na dia maharitra ela aza ny mpampakatra. Io any tokon'olona io no nahay ny safidy ny tsara indrindra teo amin'ny safidy izay tokony raisina. Zay rehetra teny amin'ny Virjinina 10 ny fanala nanana fanala ny mpitily, ny adala nanana fanala, ny endry nanana fanala, fa ny mpitily ihany koa nanana fanala. Fa zao no nampiavaka azy: ny adala tsy misy solika fitaiza, ny endry misy solika fitaiza, ny mpitily koa manana solika fitaiza. Fa mitohy ihany ny tantara ary mivoatra makany amin'ny tsara. Ny adala natory, ny endry natory, fa ny mpitily manao ahoana? Tsy natory. Ka raha ianao nasaina misafidy ny safidy, aiza ny safidinao? Ny adala ve ny tianao hisy anao, sa ny endry izay mbola natory, sa ny mpitily tsy matory? Androany ny fanamo sy ny fiaikana aroson'ny tompo anao androany, dia nijoroanao sy nitsangananao mba ho isan'inona ianao androany? Ho isan'ny mpitily ianao androany. Raha io tantara io manko no jerena sy zoina, dia be dia be ny kristianina afa-po amin'ny toeran'ny Virjinina endry, fa mbola natory ny Virjinina endry. Fa ny tompo manasa anao, ny tompo miantso anao mba ho inona ianao? Mpitily ianao. Ka na misy aza ny olana ao anatin'ny fiainam-pivavahana, dia izao ianao ilay karazan'olona tsy matory mihitsy. Eo ny fanahy iverina aza ny confinement eto amin'ny tany sy ny fanjakana misy atsika, na koa any amin'ny toerana izay misy anao, dia izao aza matory fa aoka hifantoka tsara amin'ilay mpampakatra ny fijerinao, ny finoanao, ka na inona manjo ninona lalovanao amin'ny fiainanao, dia izao ianao le tsy matory mifantoka amin'ny fiaviany mpampakatra. Amaranako azy dia le vaky teny hovakiany loha olona ao amin'ny Ezekela 7:7, ny 9:10. Manamiteny aminao Andriamanitra androany, zao ny nambarany: ry zanak'olona, efa nataoko mpitily amin'ny taranak'Israely ianao, ka dia ho henonao ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no hananaranao azy. Mila mpitily Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Ianao zay mpitily irin'Andriamanitra izay, ianao le antsoin'Andriamanitra ho isan'ny mpitily, iain'ny feo avy amin'Andriamanitra, tsy atory, tsy horendrehana, ary ianao lay mpamozy matory ao anatin'ny fiangonana. Be dia be ny Virjinina endry matory ao anatin'ny fiangonana, foazo fa ianao lay mpitily. Ary raha misy Virjinina dala ao, foazo fa ianao lay mpitily. Ka raha sitrakao ho isan'ilay mpitily androany, dia manasanao mba hitsangana eo amin'ny toerana izay misy anao. Raha irinao, raha misy etaeta ao anatinao, fa isafidy ny tsara indrindra ianao, dia isafidy lay mpitily
iain'ny feo avy amin'Andriamanitra. Ilay mpitily izay tsy matory na rendrehana, ilay mpitily mpamoa izay matory ao anatin'ny fiangonana. Milasanao za hitsangana. Ary raha sitraka ao dia izao, andao isika hiara-mivavaka mba ho tanteraka ny faniritsika fa ho mpitily isika, fa tsy ho virjina endry, fa mpitily tsy matory ihany ny fiavian'i Jesosy. Hiara hivavaka isika. Ray masonao, fantatro ny fitiavanao anay zanak'olombelona mpanota, tahaka ny fitiavan'ilay mpanjaka ny lita. Ampio izahay mba hatsapa izany fitiavana izany. Ary androany misy zanakao na hatsapa ny fitiavanao ka mijoro mitsangana satria te ho isan'ny mpitily. Mpitily izay miandry ny fiavian'i Jesosy. Mpitily izay tsy matory ninona zavatra miseho. Mpitily izay mpamoa izay matory iaona amin'i Jesosy. Ta io reto zanakao ireto, ho tanteraka aminy ane ny faniriany, ka ho tena mpitily tokoa ane izy any amin'ny toerana misy azy, any amin'ny fiangonana misy azy, ka nomana ny olona iaona amin'i Jesosy. Ka raha ho avy Jesosy, dia isy olona maro iaona amin'i Jesosy noho ny amin'ny asany reto mpitily reto, ka dia momba anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ray masonao mankasitraka anao manokana izahay, fatontosa ny fanompoam-pivavahana izay natao anio, ary tsapanay fa niaraka taminay ianao na teto amin'ity toerana ity, na ny amin'ny toerana misy ireo zanakao izay nanaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Mino izahay fa ny fitahiana avy aminao dia narotsaka ao amin'ny isam-batan'olona, ka ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany anie ho aminay tsiraray avy. Dia hitahiranay ao ambany fahasoavanao ianao mba ahafahany miaona amin'i Jesosy rehefa ho avy tsy ho ela izy. Dia mitahi ny tsiraray avy ihany koa izay nikarakara izao fandarana izao, dia ireo teknisianina rehetra mba amin'ny fitaovana rehetra ho tahinao izy ireo amin'izao fanompoana manokana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.